aiza ho aiza commune Ambomalaza Miray aiza ho aiza ny fivoaran'ny fiainam-bahoaka. Any amin'ny 540 kilometatra miala ny renivohitry Madagasikara indray no hotsidiantsika. Mihazo ny lalam-pirenena faharoa. Tanàna isan'ny lalovana rehefa hiatsinanana i Ambomalaza. Raha ny tantara dia tao amin'ny fokontany antsoina hoe Ambatomalaza ao anatin'ny commune io no nihinanana voalohany ny henan'omby tamin'ny andron'ny mpanjaka Ralambo. Hita tamin'izany fa tanàna efa niforona efa ela ihany raha i Ambomalaza. Raha ny tena marina dia ny zanaka lamatoan'ny Ralambo no natao. Ralovatsofina dia hoe Ambomalaza zany ohatry hoe ambovohatra dia malaza laza ohatry hoe tanàna malaza mpisorona zany. Izay ny hoe Ambomalaza ny Ambomalaza zany. Teto Ambomalaza ny tompon-drindra zanaka Ralambo hoe lamatoa. Dia arak'izany koa fa tantara dia nampatoriana tery mpandrin'omby ny omby nabedina teto Ambalavato. Dia maty teo zany ny anankiray tamin'ireo omby ireo. Dia niteny zany mpanjaka ny tompon-drindra hoe maty vo teo fa tsy simba fa azo hohanina. Dia anisany zany hoe nihinanana omby voalohany teto Ambalavato eto amin'ny faritra Ambomalaza zany teto Analamanga. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, hita taratra ny endriky ny fampandrosoana ao Ambomalaza. Nahazo tombony betsaka ity commune ity teo amin'ny fanorenana foto-drafitrasa maro samihafa, na ny momba ny fampianarana izany, na ny momba ny fahasalamana, na ny sosialy. Manana sekoly fanabeazana fototra na EPP avokoa ireo fokontany 12 mandrafitra ny commune Ambomalaza Miray. Misy tobim-pahasalamana CSP2 anankiroa ao anatin'ny commune, ny iray any amin'ny tapany avaratra ary ny iray ao an-tampon-tanàna. Manana tsena, manana CEGC lycée ihany koa, ary misy toerana fitsaboana nify na ny dentisterie ao an-toerana. Azo lazaina fa ampy ny fitaovana ao amin'ny toerana io. Manodidina ny 5,1 alina ny isan'ny mponina ankehitriny, isan'ny olana ny famatsiana rano fisotro madio. Tanàna sokajiana ho misy mponina mahantra indrindra ny commune Ambomalaza. Betsaka vehivavy manano-tena ao. Renim-pianakaviana no mamelona ny ankohonany amin'ny ankapobeny, ary ny ankohonana iray dia misy any amin'ny olona 4 na 5 isan'isany. Mbola ambony ihany koa ny tany tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra ao anatin'ny commune Ambomalaza Miray. Betsaka ny mpianatra mitsokan-daharana. Vao mainka nampitombo izany isa izany ny fisian'ny fihibohana tamin'ny taom-pianarana lasa teo. Midadasika amina 330 kilometatra tsy mivady mandry ny commune Ambomalaza Miray. Araka ny nambaran'ny mponina tao an-toerana, tsy dia betsaka loatra ny tantsaha manana tany azo volena. Saika tanin'ny taranaka andriana Andriantompoko indrindra avokoa ny betsaka ao ary manofa ireo mpamboly ireo. Izany hoe mizara ny vokatra rehefa miakatra. Na vary io, na anana, na legioma. Ireo karazana vokatra ireo raha teo no mampiavaka ny commune. Ity renim-pianakaviana iray ity izao, Gabriel no anarany. Mivarotra legioma aty an-drenivohitra Isa-Maraina no tena antom-pivelomany. Miantoka ny vokatra ireo tantsaha ao Ambomalaza izy ary entina eny amin'ny tsena ny tantsaha eny Andravoahangy izany isan'andro. Ny asako zany zao mivarotra legioma zao ny asako. Dia rehefa ohatra hoe misy fotoana ohatr'izao zany tonga ny fotoam-piasana ohatr'izao dia miasa zany. Dia ajanona kely aloha zany le varotra satria tsy maharaka. Mivarotra legioma miantoka izay. Mandeha mamonjy amin'ny 3 maraina, amin'ny 3 maraina izay miala ao an-trano mamonjy any Andravoahangy isan'andro isan'andro mamonjy entana maraina be. Tsy mianona amin'ny fivarotana legioma fotsiny ihany i Ramatoa Gabriel. Rehefa tonga ny fotoam-piasana tany, miato kely indray ny varotra legioma, fa mirotsaka amin'ny fanetsana indray izy. Taraiky ny fanetsana tamin'ity taom-pambolena ity hoy izy satria tsy ampy ny orana.
ty zao ketsa ray volana zao ty zany ray volana fa izy le hoe tsy ampy rano tsisy ranonorana de vokely ohatr' zao rehefa tsisy ny ranonorana zao hatramin'izay raha ohatra ny tetỳ aminay zao ohatr' zao efa tokony ho vita ketsa raha hoe nisy ny ranonorana zany anay zany ty fa mbola an'olona no ataonay de mbola misy apahany amin'ny olona mizara telo zany io rehefa vokatra de apahatelo ny an'ny tompomo andro tokony anay tsy maharitra pirina tsy mahatonga taona aloha ohatra ny anay zany zao de tsy ampy raha ohatra ka hoe mba vokatra ara-dalàna zany zay ambolena de mbo 2 volana alohan'ny karany ray zay zany vao mividy fa zao le tsy ara-dalàna de zao zay de efa manomboka mividy ity vehivavy iray ity indray no antsoina hoe felana ny rafitra no asa fivelomany nandritra ny taona maro mividy hazo ao Andravoahangy izy ireo entina makany Ambohimalaza izany arafitra ho fanaka ary aveo dia amidy ao amin'ny tsenany Koma eny 67 nahazo ny tombony tsara sy nahafahana namelona ny ankohonany io asa io teo aloha nanomboka ny taona 2024 anefa araka ny fitantarana betsaka ny zavatra niova tao aorian'io taona io efa nampianatra izy ary izao indray dia nivadika nanao varotra ny fivelomany aiza ny fari-piainany ankehitriny zao ny rafitra raha sakanana ny voambona sy ny tary nefa zao mpandrafitra dia manjary lasa mivarobarotra ohatr' zao ny atao mba misy kely hohanina fotsiny fa tsy hita hoe atao ahoanaka nampianatra taloha dia tsy nanao tsony tamin'ny école privé ka tsy ampivelomana le izy eto mba mihazo ny ranana kely sarosarotra amin'ny fitadiavam-bola ety ny etaetanay mba atao izay hampandeha ny fiainam-bahoaka ny vidim-bary jere lafo be daholo ny rano nefa tsisy izany rehetrarehetra izany raha mitohitohy izao dia tsy haiko tsony nefa rano angambo 5 000 ny kapoaka ny vary eny an-tsena izao efa 700 latsaka tsy zaka tsony ny zava-misy ara-tsosialy iainan'ny mponina no mahatonga azy ireo hikarataka hitady ny sitrany ahay sakana lehibe tsy hahafahan'ny tanora mandroso ny toe-tsaina tsy mba tia karokaroka sy mba tanteraka ny toe-tsain'ny tanora ankehitriny hoy ireo ray aman-dreny ao an-tanàna raha nanontaniana ny zava-misy ao amin'izany commune Ambohimalaza amin'ray izany tsisy zezika ety tsisy ninona tena tsy ampy-panetana ety zany tena marina nisy taloha tety fa tsy haiko hoe tsy ampy-panetsiketsika ve dia tsisy tsony lasa tsisy tsony tsy ohatrany taloha tsony fa samy maka ho azy daholo manao zay saim-patany fotsiny sisany olona ny tokony ataon'ny ankizy tokoa zao ny tanora ankehitriny zao tena indrindra ety Ambohimalaza ety ny velaran-tany azo ambolena betsaka tokony ezaka ambolona zala ety zany lasa ohatrany tsy miandry omena asa le tanora dia tsy mandray andraikitra nefa ny olona amin'izao fa mitovy daholo sarangan'olona samy mitady asa daholo fa tsisy mampiasa tsony raha fintinina mipaka amin'ny taolana ny fahasahirana ny vahoaka malagasy tsy misy anavahana azy intsony ny saranga antoniny sy ny tena mahantra samy sahirana avokoa manko ny rehetra miainga amin'ny fanabeazana ny tanora no ahafahana mampandroso ny commune tsirairay io fanabeazana io anefa no tsy omeny ny fitondrana lanja firy ankehitriny ho aiza izany ny taranaka raha izao hatrany no iainana eto